Wampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ivavaka isika. Feno fifaliana ny fonay Andriamanitro midera sy mankalaza anao. Ilay Andriamanitra ny famondram-po sy ny fiantrana, ilay Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona, ilay Andriamanitra tokana mahenika izao tontolo izao, ilay manjaka eo anivon'ny fiainanay ary manam-pahefana amin'izao tontolo izao. Mideranao izay Tompo noho ny fiandriananao sy ny voninahitrao izay mahenika izao tontolo izao. Fa ankehitriny izahay dia manongilana ny sofinay handre ny teninao, mampifantoka ny fonay hiaino ny afatrao. Ny afatrao izay mitondra fiainana sy fanazavana ho anay. Ny teninao izay mamelombelona ny nofo amam-panahinay. Koa irao ny fanainao masin'Andriamanitro hisava lalana, hialoha lalana ny teninao aty anatinay, ka hitoetra betsaka aty anatinay izany mba tsy hanotanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Mpitsara toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9 no mofinaina ho antsika anio ry havako. Mpitsara toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny firenena navelan'i Jehova ho enti mizaha toetra n'Israely, dia izay rehetra tsy mba nahita ny ady rehetra tany Kanana, mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely zany amin'ny hampianarany azy hiady, indrindra fa izay tsy mbola nahalala zany akory teo aloha, dia ireo andriana 5 tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Hivita, izay nonina tany atendrombohitra Libanona, hatrao akaiky ny Bala Hermona ka hatrany amin'ny lalana mankany Hamata. Ary nentina hizaha toetra n'Israely ireo mba hahalalana na miaino ny didin'i Jehova izay nasaina nandidin'ny Mose sy ny razany izy na tsia. Ary ny zanak'Israely nonina teo amin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Ary naka ny zanaka vaviny reny ho vadiny izy, sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanakalahany reny ka nanompo ny Andriamanina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo izay nahafantarantsika ny bokin'ny Mpitsara hatramin'izay dia boky mirakitra ny tantara ny vanim-potoana tetezamita teo amin'ny zanak'Israely. Izany hoe teo anelanela ny vanim-potoana nitondran'ireo patriarka ka hatramin'ny nahazahoany ny mpanjaka. Io zany no antsoina hoe vanim-potoana tetezamita. Ny vadibadika ny fiainan'ny zanak'Israely tao anatin'io vanim-potoana io. Fa misy fotoana izy mahatsiaro an'Andriamanitra, dia tahian'Andriamanitra, ka rehefa tahian'Andriamanitra dia miala amin'ny didin'i Jehova, dia voakapoka, dia mifona, mibebaka, dia indrondray vonjen'Andriamanitra. Ary izany no lasa tsingerim-piainan'ny zanak'Israely tao anatin'ny vanim-potoana fahampitsara na ity vanim-potoana tetezamita ity. Ao anatin'izany dia miseho mandrakariva ny fizahan-toetra an'Andriamanitra ireto vahoaka voafidiny ireto. Andeha ro jerentsika eto ry havako ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Voalohany, ny fizahan-toetra dia
mampianatra fiainana. Ny fizaham-toetra dia mampianatra fiainana. Zany tokoa noho izy fiainana vaovao tany vaovao ary dia fomba fiainana vaovao no atrehan'ireto zanak'Israely reto niala tany amin'ny izay nitondrana azy niainga avy any Egipta, namakivaky ny tany efitra na nandritra 100 taona dia tonga ao amin'ny tany Kanana ary izy ankehitriny. Ilay tany vaovao omen'Andriamanitra azy dia lasa nanana fiainana vaovao izy tao ka nanana fomba vaovao. Ka amin'izany fiainana vaovao izany dia tsy maintsy mandray fampianarana izy ny amin'izay tokony hiainana indray ao anatin'ity tanàna vaovao omen'Andriamanitra azy ity. Zatra loatra nampiadanina, zatra loatra nampiatanina mantsy ity vahoaka ity. Haitsika tsara ny niainany tao amin'ny tany efitra, tena hoe vahoaka nianta. Izay rehetra ny ilainy dia nomen'Andriamanitra azy. Nomena rano izy, tsy nisy rano dia nomena rano, tsy nisy sakafo dia nomena sakafo, nisy fahavalo dia nampandresena. Tena hoe reny filaza azy reny hoe enfant gâté reny mihitsy izy tany anefitra. Fa rehefa tonga amin'ity tany vaovao ity dia omen'Andriamanitra toromarika mihitsy izy ireo mba hianatra fiainana. Ary tafiditra ao anatin'izany fianarana fiainana izany ny fizaham-toetra. Hitantsika ny ambara eo amin'ny 1 sy ny 2 ka indro atao hifanehitra amin'ireo firenena vaovao izy, firenena vaovao izay mbola tsy nifanena taminy, mba hafantarany ny tena fiainana, mba haizany miatrika fahavalo, haizany miady. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe firenena vaovao izay mbola tsy hitany no izahana toetra azy. Ndrao izy eritreritra hoe ireo ilay efa resinay tamin'iny, ireo ilay tsisy dikany taminay nanaovana an'ireo, ka dia entina izahana toetra azy, entina ampianarina azy, dia nampandalovina azy ireo firenena hafa tahaka ny Filistina, ny Kananita, ny Sidoniana sy ny Hivita ireo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, fomba iray entina mampianatra ny fizaham-toetra izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Nisy fiteny indraindray noraisintsika teny anivon'ny fiarahamonina manao hoe aleo anarin'olona toy izay anarin'ny fiainana. Ary eto dia afaka mandraintsika fa aleo mandray ny fananaran'Andriamanitra toy izay anarin'ny fiainana. Fa afaka miteny koa tsika fa ny fizaham-toetra izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona dia fizaham-toetra mitondra ho amin'ny fananarana, fizaham-toetra manitsy ny fiainana andavanandro ny mpino, fizaham-toetra izay manitsy ny biloka, mandravona ny mpitotoana eo amin'ny fiainan'ny mpino tsiraray avy. Arak'izany dia aseho mandrakariva fa lalana hananarana sy ampianaran'Andriamanitra ny mpino ny fizaham-toetra, ahafantaran'ny mpino misedra ny mafy, ahitany mpino miatrika ny fahoriana, miatrika ny toe-javatra maro samihafa, toe-javatra tsy voatery mitovy fa tranga samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro. Mampianatra antsika hiatrika ny toe-javatra rehetra misy Andriamanitra, ary izany no antony amin'ireny fizaham-toetra mandalo amin'ny fiainantsika ireny. Ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity koa dia ny hoe ny fizaham-toetra dia natao indrindra hiainona ny didin'i Jehovah. Natao hiainona ny didin'i Jehovah. Hoy ny voalaza ny 4 manao hoe
ary nentiny hizaha toetra ny Israely ireo mba halalana na hiaino ny didin'i Jehova izay nasainy nandidiny Mosesy ny razana izy na tsia. Ao anatin'ny fizahany toetra arak'izany no ahafahany mino miazona ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra mandrakariva. Tsaroana manko reto zanak'Israely reto, fon'izy tany anefitra dia nifanaraka tamin'i Jehova Andriamanitra fa ny didin'izy Andriamanitra no arahana. Dia namoaka ny didy samihafa tao anatin'izany, ny didy 10 Andriamanitra tany anefitra zany, nomena ny zanak'Israely hoe tia no arahany zanak'Israely. Ampandalovina amin'ny fiainan'ireto vahoaka ireto zany ny fizahany toetra, lay fizahany toetra hiazonana amin'ny fankatoavana na tsia ny tenin'Andriamanitra, ny didin'i Jehova. Dia indro Andriamanitra mampandalo amin'izy ireo firenena vaovao izay mbola tsy hitany araka ny voalaza, mba hizahana toetra azy na hiala amin'ny Jehova izy na tsia. Ary misy fotoana aza ataon'Andriamanitra resy mihitsy izy ireo eo anatrehan'ireny fahavalo ireny, ka asehon'Andriamanitra kosa ao anatin'izany fa tsy ny faharesena akory na ny fandresena no tanjona, fa ny fanarahana ny didin'i Jehova. Mila miaina ny tenin'Andriamanitra mandrakariva mantsy ny olony, na mahomby na tsy mahomby eo amin'ny fiainany. Mila miaina ny didin'Andriamanitra mandrakariva ny mpino, na mandresy na resy eo amin'ny fiainana andavanandro. Hitantsika eto fa noho ny fanarahana ireo firenen-kafa dia indro nanompo ny Andriamanitra ny firenen-kafa ihany koa reto zanak'Israely reto. Ary zany raha teo ny fiainana hitantsika, ilay tsingerim-piainana nazavaina teo aloha ao amin'ny bokon'ny mpitsarana, fa vetivety dia lasa nanaraka volontany, nanaraka ny Andriamanitra ireo firenen-kafa ny zanak'Israely. Hitantsika ao anatin'izany fa tsy nahataty ny fizahan-toetra izay nizahan'Andriamanitra toetra azy ny zanak'Israely, ka dia niala tamin'ny didin'Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny tompony, tsy ny hialantsika amin'ny didin'Andriamanitra no tanjona raha mandalo fizahan-toetra isika. Tsy ny ahita fahombiazana eo amin'ny fiainana no tanjona, fa ny ahafahantsika manaraka ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra. Koa averimberina amintsika mandrakariva fa tsy ny hosambatra ny tanjona eo amin'ny fiainana, fa ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany raha teo ry havako malala no ahafahantsika manaraka sy miaino ny didin'i Jehova, satria ao amin'ny didin'i Jehova, ao amin'ny lalàn'Andriamanitra no misy ny tenin'Andriamanitra, ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy manaraka sy miaino mandrakariva, mankatoa mandrakariva ny lalàn'Andriamanitra isika, satria ao no andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tsy mandalo azy eo amin'ny fiainany mino ny fizahan-toetra, fa ampandalovin'Andriamanitra eo amintsika ireny mba hahafahantsika manarina indray ny fiainantsika, hahafahantsika miaina amin'ny fiainana vaovao izay hitondran'Andriamanitra antsika, ka hampianatra antsika hiatrehana ny ho avy ary handraisantsika raha teo ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo, teninao izay mampahafantatra anay fa ao amin'ny
teninao no izahana toetra anay, ao amin'ny fizahany toetra no ianaranay ny sitraponao rahateo. Vonina izay Tompo hanaraka izany, vonina izay Tompo hankatony didinao, hankatony sitraponao, natoenana fizahany toetra mandalo ka tsy ialanay amin'ny didinao zany. Fa mivavaka izay amin'izao andro sabotsy izao, farany herinandro, mivavaka manokana izahay ho an'ireo izay manana etaeta eo anatrehanao, mivavaka izahay ho an'ireo izay mitady asa, ho an'ireo izay very asa, ho an'ireo izay maniry ny hisondrotana eo amin'ny fiainana, miasa amin'ny asa tsy sahaza azy. Jesosy malalo, miaino ireny mpanomponao ireny ka mamalia, satria fantatray fa Andriamanitra miaino ianao. Fa amin'ity anio ity koa no hanomananay ny fonay, ny sainay, ny fanahinay hiatrika ny fanompona izay ataonay rahampitso. Dia tahinao ny fanomanana rehetra sy ny fiomanana rehetra, saina, vatana, fanahy, mba ho vonina ho amin'ny fanompona mendrika anao Andriamanitra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany mivavaka izany. Amen.